Lo so veluman maboto aro ande itaiza. Salut, Aris et ton point carré. Tanantiny izay volana mona 13 000 personnes nanao vidéo TikTok velomany maboto ny Arish. Ka mampifalianay eto amin'ny point carré ny ampafantatra biby kokoa ny mpanakanto Arish izay manana mozika sangany ary malaza amin'izao fotoana izao. Ato amin'ny Raitra Sound Studio isika hitafa miaraka amin'ny vahintsika. Voalohany aloha mba azo présentation kely Arish. Za zagny teraka ta Sainte Marie de mipetraka ta Matavy ary tompo ta Matavy. Efa tamin'ny volana Desambre no nivoaka ilay raha velomany maboto fa mba lazana tantaranao sy mozika. Za zagny nanomboka tagny tamin'ny 2019 tagny nanomboka nagnano la mozika. Zagny hoe nanomboka niditra studio zany de taty tamin'ny taogna 2021 taty zay vao namoaka an'igny hira mitilagna igny za de nanomboka teo zay vao tegna nafantaran'olo anahy fa tsy de olo jiaby fa efa bebe nafantatra ihany de nandeha de jusque amin'igny velomany maboty igny karan'izay. Original be le anaranao hoe Arish. Tena anaranao ve zay? Izy io zagny avy amin'ny agnarako ihany izy io. Avy amin'ny agnarako ihany. Ny agnarako zany Aristote. De maro ny olo an-tanàgna zany magnantso anahy oi Tote fa za zagny raha nandinika hitako koa misarisary makokoa zany le Arish de zay nagnanaovako ananjy hoe Arish fa tsy le Tote. De le Tote zany nalako. Iverena antsika amin'ny akasika an'le tube du moment nahoana aftaiza ny inspiration. Velomany maboty zany izy io zany hiram-piainagna zany izy hoe zany hoe fiainagna andalovantsika fa maro zany ny mbola variagna de tsy matakatra an'le zavatra fa nagnanaovako an'igny hira igny zany karazany hoe omeko mba afatra ho antsika jiaby de fa izy io zany tamin'izay namako zay ny tegna natsapako an'le histoire zany. Nisy namako zay tegna anisany bandy marengarenga amin'ny tanàgna Monsieur Jolay tegna enjagny fa izy zagny miaraka amin'olo izy tamin'ny fotoagnan'izay miaraka amin'ny viavy zay ary viavy io fantapantako koa fa taty afara zany niteraka le viavy de hitako zany nampiovany be zany le nabevokan'le viavy zany de teo zany za karaha miainga be inspiraka anazy satria tamin'ny fotoagnan'ny viavy io bevoka alohan'izy teraka inga zany mandeha aminahy inga miresaka de zay moko zany efa mpinamagna be tegna mpinamagna be zay sy le bandy de miresaka zay mitsamina de mitantara anahy inga le problème inga tsy iskandra chômera nefa ny vady aman-janika vadiny inga hiteraka de za malaelo inga fa tsy hitako koa atao za mbola mandadilady koa za agnatin'le la mozika ko de magnome hery inga fogna za magnome courage inga fogna za de après amizay zany hitako mikofokofoka inga zany hoe ahoana tokony tegna ilaminany ty situation ty de niezaka izy jusque izy nahita asa izy nikandra inga de izy amin'izao teraka somatsara vady aman-janika inga ary inga fiera be mihitsy nahita anahy namoaka ny hira igny hoe tegna tiako izy inga ary tegna nagnome moral anahy le hiran'la karakaran'izay zany le fandehan'le veloma maboto. C'est bon. Bah susombony kely hoe Arish. Hira refrain Lo so veluman maboto aro ande itaiza. Lo so veluman maboto aro ande itaiza. Melwi sacha da boy bade. Yeah. Rehefa nijery izay efa nisy an'ity herity koa nampalazanao taty amin'ny faritra. Tsotsoro izy igny zany agnisan'ny hira mba maromaro olo nankafy tegna
indrindra pariparty taminay tagny faritra taminay tagny zegny tegna hitako hoe maro ny olona ankafian'igny hira igny fa olagna kely taminanjy fogna zany noho ny fatarako namoaka an'le hira zany de nefa tagnatin'izay le fatarako zay koa igny no nampisan'ny problème n'igny hira igny satria maro nagnelitsao hoe zaho nangalatra zao hoe nefa kosany igny hira igny za mihitsy namorogna n'igny hira igny ary zany tegna tompony zay angamba ny azoko tenenana anazy zany tegna tompony fa za moa zany tsy hanogna agnarana hoe izovy le bandy na karakory fa izy no nangalatra ary za tsy hoe te andeha lavitra am'le raha ary za mikoragna zany aketo tsy hoe te hagnala baraka ananjy na hoe te hagnino fa mba tiako fogna zany fantatry ny maro be sy ny maro hoe za no nagnano an'le raha tamin'ny voalohany fa tarakely fogna za namoaka nenina fa io moa zany samy namoaka zany zegny de anjaran'le mankafy neninanjy ankafiso fogna fa tsisy problème fa nenina zegny mankafy nenina dikop be misaotra be awa fa mahatonga anahy fogna zany ny mikoragna an'le raha aketo tsy hoe amofo tamany na raha karahan'zany fa mba agnadiovako an'le tegnako zany fa za karaha victime be za am'le raha. Taona vaovao inona ny projet manaraka ao Arish? Ya ny programmako zany am 2024 ty maro de maro io ihany ny tournée madinidinika fa ny mahasoako zany amin'izao de ny famoagna ny projet ny famoahako ny hira satria efa maro zany ny hira voaforagna maro ny projet efa vitako amin'izao fa le amoaka ananjy tsisy tavelaka zay mihitsy zany le mampalailay anahy amin'izao io hoe ahoana ny tokony tegna amoahako an'ireto hirako reto fa tegna tiako regnina re jiaby zany le hirako e de karakarahan'izay de azadigno koa ny magnaraka ny pazitsika Arisha de magnaraka ny page label musique label Imad musique de azadigno koa magnaraka ny page FM musique satria agnatin'ny page reo zany no iboahany nouveauté tsika magnaraka karakaran'izay. Focus Arish, fiara miasa tamin'ny Raitra Sound Studio. Isaorantsika rehetra mpanaraka amin'ny page Point Carré ka mba afatry Arish ho an'ny mpankafy are. Afatra ho an'ny mpankafy zany misaotra betsaka nareo aloha noho ny vitanareo hatreto ny fankafizanareo ny mozika zay ataoko de ny fankafizanareo anahy koa de misaotra betsaka tamin'ny havagna namagna jiaby nanôgna tamin'ny TikTok indrindra nareo artiste namagna nanôgna tegna nagnano mafy tegna misaotra betsaka hatreto aloha zany ny jolady mbola vognagna miany manany sy ny tsara kokoa zany ho antsika jiaby karakaran'izay zany Arish donc Point Carré yo